Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Ny azo ambarantsika androany dia mahakasika ny vaovao mahisika sy vaovao malaza eto amin'ny tambazotra serasera dia mahakasika ny filoham-pirenenantsika Andry Rajoelina. Tokony hiatrika fitsarana izy amin'ny 9 septambra ho avy izao. Hoy ny mpanao politika sy eto amin'ny tambazotra serasera ary ihany koa eo amin'ny tele maro samihafa maneho hevitra mahakasika ny hoe tsy maintsy tokony hoe ho tsaraina filoham-pirenena ankehitriny satria araka ny lalàna ary ihany koa araka ny fitoriana ataon'ny Fanirisoa-Erinaivo sy ireo mpanao politika atsasatsasany izay naneho sy nandefa fitaraina fitoriana ihany koa natao ry zareo tamin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrena. Nefa kosa nefa nitsipahany ny mpanao lalàna le izy biro mpitsara fa hoe izy aleo izy any amin'ny mandeha amin'ny gouvernemanta na hoe amin'ny mpanatanteraka no manitsy sy mahita n'izany zavatra miseho sy zavatra misy izany. Nefa kosa tsy mety ohatrany hoe manilika andraikitra ry zareo amin'ny fitsarana. Eny, tsy azo valorana moa le fitsarana omeny amin'ny lalan'ny mpandrena. Fa atsika androany moa dia iresaka bebe kokoa mahakasika ny zavatra izany. Raha tokony ho izy dia tsisy olona ho ambony lalàna na io iza na iza na iza, na io président, na io premier ministre, na io ministre, na io député, na io maire, ny olom-pirenena rehetra tsy akanavaka na iza dia tsy ambony lalàna ary afaka tsaraina. Ary rehefa misy tsy fanara-dalàna ataon'ny olom-pirenena rehetra zony pitory na zony olom-pirenena ihany koa no mandefa fitsaraina any amin'ny fitsarana avo na amin'ny fitsarana ambany dia apetraky ny fitoriana dia atao ny ankety na atao ny fitsarana azy. Tindray mitoraka aty nefa dia tsy misy ny makavaovao mahakasika izay hoy zareo mpitsara na ireo mpanohana fa ohatrany hoe tsy marina hono izany na hoe fitoriana na izay napetraky indreo mpanohitra na hoe ry Fanirisoa-Erinaivo. Tena mampalahelo ny fitsarana satria mety ataontsika hoe voavidy tokoa ve na hoe tena izany tokoa ve no tena marina raha araka ny lalàna nefa efa hita zao. Tokony hanamarina an'izay mihitsy na ireo mpitsara ambaratonga voalohany na ambaratonga ambony satria izy tena nefa ny teny hoe vazaha izy. Tokony hisy fanaraha-maso akaiky momba izany satria mampanahy ihany le izy satria hoe voavidy mbola tokoa ve mety ho marina zany, mety ho diso zany fa mety izy moa tsy mahafantatra mahakasika tena ty vaovao ty dia vaovao ataontsika hoe vaovao mampalahelo sy vaovao manala fabaraka sy vaovao mahamenatra satria filoham-pirenenam-pirenasa ve miteny vazaha defa nefa avy eo tsika na ireo mpitsara na ireo tsy mpitsara mijery fotsiny ve momba ny raha zao dia eo koa izy tia avela hilatsaka ho filoham-pirenena nefa izy manana nationalité double zany hoe tsy hay izy na mana nationalité double na izy efa niala maha-malagasy anazy satria izy noho ny hoe fanonganam-panjakana nataony ataontsika ohatr'izay hoe hono noho ny fanonganam-panjakana nataony tamin'ny 2009 dia izy te-hitsoka amin'ny 2014 satria izy tsy mahazo milatsaka tamin'izany fotoana zany analyse politika zany mety possible marina zany dia naka nationalité frantsay izy dia nahazo fanangingina par silence hoe zatovo amin'izao fotoana zao miteny anazy par silence dia nilatsaka izy amin'ny 2018 eo dia natao antsokotsoko ihany koa ny fikarakarana dossier ohatr'izany mino sy mety mahatsapa tsika vaoaka raha manao analyse fa mety natao antsokotsoko hoe malagasy tokoa izy tamin'izany tsisy tsy vitina ny vola misy kolikoly avolenta ary tsika gasy tompoko dia gaboraraka amin'ny resaka ataontsika hoe resaka immigration na resaka ataontsika hoe resaka na visa zany na nationalité zany. Misy olona mety amintsika ao migalabo any amintsika ao na io chinois na io vazaha na karana miditra foana izy afaka mahavoavidy vola ireo mpiambina amintsika reo
na polisy na gendarme mety hisanao zao hoe mora proof zavatra mety marina zany na tsisy proof satria maro reo vazaha maro reo karana maro reo chinois feno amin'ny firenena ty de hoe ahoana moa zany zavatra marina zay satria firenenatsika dia sous développement firenena zay mbola andalam-pandrosoana satria be kolikoly amitsika eo zavatra marina zany be kolikoly tafitra n'olona tafitra manova mety manova nationalité sanandro ataon'ny filohan'ny Rajoelina zao mety manova nationalité mitsoka parce que mivoaka miditra zany ohatra hoe mivoaka miditra ny tiany zareo atao amin'le firenena tokony hisy fepetra raisy ny fitondram-pandrakana satria fitondram-pandrakana moa koa efa voavidiny io efa miaraka aminazy tokony hahatsapatena tompoko atsika na anareo izay ataotsika hoe piasa na tomponantoka amin'ny kirakira amin'ny zavony lafilafiny rehetrarehetra zany tsy ambela ohatra zao ny firenena tompoko mampahantra firenena jereo ny vahoaka fa tsy mety zany de eo koa izy io ambela hilatraka nefa efa nanambara vazaha zany tompoko mila jerena akaiky zany zavatra ty ka marina sitsy ny amin'ireo fanesoery sy ireo mpanao politika fa hoe tokony hiatriky fitsarana izy araha maso akaiky i dossier mombamomba ny filoham-pirenena nanomboka tamin'ny 2014 jusky izy nandeha hilatsaka filoham-pirenena tamin'ny 2018 amin'ny fomba ahoana no nahatonga anazy gasy tampoka satria izy ny vazaha da aveo gasy tampoka aiza hoe isan'izany ka mila anasana andraikitra sy fepetra mila mahatsapatena ireo tompona andraikitra feno mahakasika ny zavatra zany zay no masaka azo aroso satria mizingizy manko ireo fomba fanjakana sy ireo mpanoana filoham-pirenena Rajoelina fa tsy nisy convention tsy nisy fampiantsoana ny filoham-pirenena Rajoelina zany io ary tsisy fitsarana zany tokony heno feno fireteretana ireo mpitsara reo satria zava-dehibe ty dia important zava-dehibe fa tsy zavatra fahatanytany fa mipaka miaina amin'ny firenena satria filoham-pirenena mandainga filoham-pirenena mametaka vahoaka proof toka mitendana amin'izao fotoana izao ty satria mandainga izy indray ihany ny teniny marina fa vazaha izy ka izany mitakina fepetra amintsika rehetrarehetra mba miheno feon'ny firetseretana ireo tompona andraikitra feno mahakasika ny ty zavatra mangamanga ty ko misaotra nareo ny heno hatramin'ny fara zay no masoko azo aroso misaotra tompolahy makasitraka tompoko vavy voalazan'ny lalàna manan-kery andininy faharoa amby fitopolo ao amin'ny fehezan-dalàna mifeno fizakana ny zoam-pirenena malagasy laharana fa 60 aotra 420 tamin'ny faharoa amby 20 ny volana jolay 770 dia izahay tonian'ny mpampanohy lalàna irery any no omen'ny lalàna fahefana anetsika ny fitsarana hanao fizahana ny constat ny fananan'ny olona iray ny zoam-pirenena malagasy izahay tonian'ny mpampanohy lalàna dia tsy nanao fampiatsoana na assignation ny filohan'ny repoblika malagasy ka noho izany dia diso tanteraka ny filazana fa nisy ny taratasy nanaovana assignation nosoniavinay ka nalefa teny amin'ny fiadidinan'ny repoblika na tamin'ny filohan'ny repoblika tenany araka ny voalazan'ny andininy fahenina amin'ny fitopolo amin'ny fehezan-dalàna ihany dia tsy maintsy misy ny dika mitovy momba ny assignation na ny fitoriana apetraka eo anivon'ny mpitahiry ny fitomboka sepanjakana izahay tinian'ny mpanohy lalàna dia manambara ihany koa fa tsy misy izany fehiny tsy misy velively ny assignation nataonay tonian'ny mpampanohy lalàna ny resaka hafa rehetra mifanohatra amin'izany dia fanelezana vaovao tsy marina izay enjehan'ny didy aman-dalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena